Aleloia, mederan'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, medera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, medera azy araky ny habeny voninahiny. Amen. Sotra ray eo no izao fotoana mamy hiarahanay aminao izao indray. Henonay ny teninao, mampaherezanay ary eo ka natrika amin'ny fahafenony izao fotoana izao ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miarabanao natratra izao sabaty izao. Andriamanitra ny fiadanana ne ombanao amin'ity sabaty ary engane mba samy azo fitahiana sy fahasoavantsika tsirairay avy amin'izao sabaty izao. Dia ny araba-tolotra anao zany araba-taky ny masoandro, ny hariva mahatsara vahiny, ny maraina mitondra zavana. Dia engane mba hitondra zavana ho antsika ity sabata ity. Saotra. Jambu
Manasanao andray ny tenin'Andriamanitra ka hijery izay voasoratra ao amin'ny Isaia 7:15. Isaia 7:15. Rehefa hita ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, nefa izy dia voalefina noho ny fahadosoantsika sy ny torotoronina noho ny helokontsika, ny fampijalinana azoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Andeha ho tohizantsika ao amin'ny Isaia 5:15. Isaia 5:15. Amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany, ary ny tsy marina afoy ny heviny, ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny, fa hamindra fo aminy izy. Eny, ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, ho Jehova. Ndeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra misotranao izahay amin'izao sabata masina izao, noho ny famindram-ponao sy ny fitiavanao, dia indreto izay Andriamanitra, idera sankalaza ny voninahitra, koa ankehitriny mamela ny heloka tsiraray avy. Mamindrafo aminay Andriamanitra, ary amin'izao sabata izao dia mba hitondra fanasitranana, hitondra fiadanana ho anay ene ity sabata mahafinaritra avy any aminao ity. Koa ankehitriny Andriamanitra, aoka ho amboarinao ny fonay tsiraray avy, handray ny teninao amin'izao sabata masina izao, ka ny fanahinao avy any an-danitra ane no hirotsaka amin'ny vatravatra ty anatinay tsiraray avy. Fa tonona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndeha isika natateraka ny fanompoampivavahana ho amin'ny fanatitra, koa segondra vitsivitsy no tiako anomanantsika izany, ary andeha isika hiaraka hivavaka mangina. Vavaka. Amen. Ndeha isika andray ny soratra masina izay manambara ny mahakasika an'izany fanatitra sy ny ampahafolony izany. Ao amin'ny Malakia 7:10. Malakia 7:10. Zao lazay ny tenin'Andriamanitra: entinareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao an-trano firaketako, mba asikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho, hoy Jehova, tompony maro. Raha tsy voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahiana mananambiampy ho anareo. Zao moa ny mahakasika an'io ampahafolony io. Tiako raha fantatrareo zany ry namana malala, io ampahafolony io kaya fanalahidy ho an'ny fitahiana ho antsika zanak'Andriamanitra. Koa engane ianao za mba samy natateraka an'izany fanatitra sy ny ampahafolony izany. Koa tiako raha hiaraka hivavaka ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolony izany itsika, mba ho fanolorana ho eo anatrehan'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika.
ray masina tsara indrindra zany an-danitro ankehitriny izay mpanomponao tsirairay avy dia vonina ny hanomeny ampafolony sy ny fanatitra izay anataiterahana ny asanao koa ankehitriny raiso izany fanomezanay izany mba voninahitra feno ny amin'ny anaranao koa ny fitahina izay nampanantenanao anay dia omeo anay izany mba fahanay hanatanteraka ny asanao ihany koa naran'i Jesosy amen. Miarahaba ny ankizy rehetra, tonga eo amin'ny tantara ho an'ny ankizy tsika izao, ka izany dia nampitondra antsika ny lohateny hoe lehibe loatra. Andaony eo arahantsika hoe inona ny lehibe loatra ao anatin'izany e? Tantarana mpianaka no resahako amintsika androany, tantarany Neina sy ny rainy. Raha mbola kely rakizy Neina dia maty ny reniny, ka ny rainy sisa no nikarakara azy. Indrisy anefa fa mony io rainy io, na dia mona aza ny dadan'ny Neina dia mifankahazo tsara sy mifankatia izy mianaka. Tena niaina finaritra toy ny olona rehetra, fa ny indrisy nefa rakizy rehefa nelehibe Neina teo amin'ny 12 taona teo dia niova ny zavatra rehetra. Rehefa tany an-tsekoly izy dia nanjarina ilikiliky ny ankizy,
Nikorontaniny ankizy no adalain'ny ankizy izy satria nahoana? Moana hono ny dadany, mahantra izy ireo sahirana. Noho izany zavatra miantra tamin'ny inazy zany dia nanjary niova ny fifampitondran'izy izy mianaka. Lasa tezitra amin'ny dadany izy rakizy rehefa tonga any an-trano. Na mba manao baiko moana miarahaba azy ary dadany dia tsy jereny akory. Nanjary niteraka alahelo any dada rakizy ny toetrany ina, nefa tsy mba nirarahiany ty rainy nikarakara anazy. Nandeha ny fotoana, tsy nananamana tsony izy tany am-pianarana, any ka lasa niaraka tamin'ny namana ratsy. Nanomboka nody hariva rakizy ina, nefa tovovavy kely. Dia mba mananatra azy dada hoe ina, ankizy vavy ane ianao fa tsy nirarahan'ny dada rakizy ina. Indray andro ary tonga nitsingerin-taona naterahan'ny ina. Dia mba nanao fanomezana miavaka sy tena tsara indrindra ho azy dada. Nihevitra dada tamin'izay fotoana izay hoe raha mikarakara zavatra ho an'iny zanako iny dia hiverina mitaloha ngamba ny fifandraisanay. Ho tia any zanako dia mba hiain'izay teneniko rehetra. Inona no nataony dada rakizy? Nividy fanomezana tsara tarehy ho an'ny ina izy. Nanamboatra mofo mamy ihany koa izy ary nanao diskory na teny mamy kely ho an'ny ina. Dia izao ny soratra tao amin'ilay taratasy: Ina, dadanao mifona Ramona sy Marenina, hifonako raha tsy mendrika ohatry ny dadan'ny olona rehetra, fa izao ina, tiako ianao dia maniry anao ho tonga amin'ny ambony indrindra toy ny rain'ny olona rehetra. Ny andro dada, hariva ny andro mbola tsy tonga ina. Dada nefa efa sasa-mandry anao fety miaraka amin'ity zanany ity indrindra. Tena alina ny andro rakizy, mbola tsy tonga ihany ina. Tapa-kevitra ary dada fa andeha hitady an'ilay zanany ity indrindra. Lasa dada nivoaka ny trano nitady ny zanany. Inona ny zavatra hitan'ny dada hozy nareo? Nisy aksidao mahatsiravina tsy lavitra ny tranon'izy ireo ary ilay tokany indrindra rakizy no voan'ny lozam-pifamoivoizana tamin'izay. Tena nalahelo dada, tena narary ny fony. Nentina tany amin'ny hôpitaly ina ary nitomany tamin'ireo dokotera dada hoe ataovy izay azonareo rehetra atao hamonjena an'ity zanako ity. Izao no lazain'ny dokotera tamin'izay. Very rabe loatra izy ary mila rà izahay ho fitsaboana azy. Dia izao rakizy ny navalin'ny dada. Na inona ilainareo alaivy daholo ary ny rahako omeko azy fa izao ihany ny angatahako aminareo, velomony zanako. Dia nanaiky ireo dokotera tao amin'ny hôpitaly tamin'izay fotoana izay ary nanolotra ny rany ho an'ity zanany ilay rainy. Dia izao ny zava-nitranga rakizy. Tamin'ny fotoana nikipy mason'ny dada, ny fotoana ny sokafa mason'ny ina. Tamin'izay indrindra no tapitra ny ainy dada. Rehefa nitodika ny ina teo amin'ny farafaran'ny hôpitaly, indro dada efa tsisy aina intsony ny hitany. Teo izy vao natsapa rakizy hoe namona sy Marenina aza ilay dadako dia lehibe loatra ny fitiavany. Nareo koa ve mba matsapa fa lehibe ny fitiavany ray aman-dreninareo? Fa manana ray izay tena tia lavitra noho ny ray aman-dreny isika dia ilay any an-danitra. Andao anie jerentsika ny vaky teny teo hoe ao amin'ny Isaia 7:15 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny helokontsika. Ny fampijaliana nazo antsika fa navotana namelezana azy ary ny dia kapoka taminy ny nahasitranana antsika. Fitiavana lehibe sy manao ahoana ireny natolotra Jesosy ho antsika nomen'Andriamanitra ny zanany lahatokana ho avitra ho antsika rehetra. Rakizy ho valin'izany fitiavana izany tsy tahaka ny nenine inany antsika, fa mbola afaka maneho fitiavana ho an'i Jesosy, ho an'Andriamanitra ray isika dia izao. Andao hanaja ny ray aman-dreny, andao hanompo an'i Kristy ary andao ho tia ireo namantsika rehetra. Andeha hivavaka isika ho an'izay tantara kely ho an'ny ankizy izay. Hivavaka isika. Jesosy misaotra anao izay efa nomenao tantara fa anay mandray lesona. Misaotra ny amin'ny tantara fa vonona izahay ankizy Jesosy, ny ankatony ray aman-dreninay, ny hanompo anao ary ho modely eo amin'ny manodidina anay. Mitondra mbavaka ho an'ny ankizy rehetra mba hanana fahendrena. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
miarabantsika rehetra indray amin'ity sabata ity. Andray ny afatra avy any an-danitra isika. Momba ny fahotana no resahako indrindra amintsika androany. Ny fahotana rehefa dinihana eo amin'ny fiainana, raha maha-kristianina dia tsy misy na dia kely akory ary mahatsara azy. Ny zavatra nisy efa nandavo ireo ray aman-drenitsika tamin'ny fiandohana ny fahotana ary mbola mitarazo mandraka ankehitriny. Zavatra nisy dia ny tsy fiaikiandro ray aman-drenitsika tamin'ny fahotana tamin'ny fahizay no indrisy fa nitarika izany mandraka androany. I Adama sy Eva tao anatin'izay dia tsy nanaiky ny aikeliko izy satria nahoana? Noho ny finanany sy ny fandikan'ny tenin'Andriamanitra sy ny finanany ny voankazo voarara dia lasa ny fanilika izy teo anatrehan'izay satria tsy niaiky ny fahotany. Rehefa nanontany azy Andriamanitra hoe ry Adama, aiza moa ianao? Dia namaly izy hoe mihery izahay satria mahatsapa fa mitanjaka. Dia nanontany azy indray Andriamanitra fa naninona ny nananao ny voankazo voarara izay nomeko anao. Tamin'izay fotoana izay indrindra no niteny indray izy, Andriamanitra mety tsy fidy no any Adama ve zany? Andriamanitra mety tsy fidy no nanako an'io voankazo io, fa ilay vehivavy izay nomenao no nanome ka dia nihinana. Rehefa noantanin'Andriamanitra indray Eva hoe Eva, fa naninona no nananao ny voankazo izay nandrarako anao? Tamin'izay indrindra Eva niteny hoe ilay menarana no nanome ka dia nihinana. Afaka hanilika ve ny menarana androany? Hoe ilay devoly izay namboarinao sy ny fironinao ihany koa nanome any voankazo ka nihinana. Tsy izany ny fiainana ilain'Andriamanitra eo amintsika. Fa ny ilainy raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika rehetra izy. Ary ny tian'Andriamanitra mba hiaikaintsika ny helokontsika. Misy toko sy andininy anankiray tiako ampisehoananao androany, tiako ampaherezinanao androany dia ao amin'ny Isaia toko 5:20. Isaia toko 5:20 ka ny andininy 7 sy 9. Isaia toko 5:20 andininy 7 sy 9 izay mivaky toy izao. Aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany, ary ny tsy marina afoy ny heviny, ary aoka hiverina amin'ny Jehova ireny, fa amindra fo amin'izy. Eny ho amin'Andriamanitra fa amela heloka dia amela heloka tokoa izy. Izany hoe raha mahafoy ny lalan-dratsintsika isika, raha mahafoy ny fahotantsika isika dia matoky sy marin'Andriamanitra. Mamela ny fahadisoantsika izy ary mamela ny tsy famendrehantsika rehetra. Io Andriamanitsika io dia Andriamanitra fitiavana. Zavatra tiany ho tsampantsika, ny tiany ho tsaroantsika mandrakariva dia izao. Izy ilay tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Fa izay niteneniny tsy maintsy toaviny amintsika. Efa niteny izy hoe mamela ny fahadisoantsika izy, ka raha miaiky sy mibebaka amintsika dia izao mamela ny fahadisoantsika izy. Misy toko sy andininy anankiray ihany koa izay tiako entina amintsika dia ao amin'ny Isaia ihany toko 4:20. Isaia toko 4:20 ka ny andininy 2:20. Isaia 4:20 andininy 2:20. Zao indray ny lazainy ao. Izao efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevonana ny zavona. Izao efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevonana ny zavona. Inona androany no mampisalasala antsika? Inona androany no mampihenahena antsika na mampihazoazo antsika? Na mbola mampalasa ny saintsika hoe tsy amela ny heloka ve Andriamanitra? Fa ny zavatra misy dia izao, tokana ihany, tsy miova eo Andriamanitsika io. Fa ny zavatra izay teneniny dia tsy maintsy tanterahany. Androany izy miteny hoe ny fahotanao izy dia ho levoniko tahaka ny fandevina zavona. Rehefa levina ny zavona iray moa ve tsaroanao ny fisiny teo? Moa ve tsaroanao hoe nisy izy teo?
fa rehefa levina izy a dia masoandro mibalika ny eo ambadika izay dia ao aorianan'izay a faly a sambatra ianao. Toy izay ihany koa ny fahotantsika rehefa levina tsy anana anjara eo amin'ny fiainantsika intsony fa tonga eo amin'ny fibebahana marina itsika dia tsarovy tsara fa anana fiadanam-po ianao. Rehefa tonga eo amin'izay fibebahana marina izay anana fifaliana ianao a eo amin'ny fiainanao satria manana an'Andriamanitra ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Moa mba fantatsika ve fa ny tanjo Satana eo amin'ny fiainantsika dia anakona ny masom-panahintsika ka hatonga antsika tsy hahajery intsony ilay fitiavana sy famindrampon'Andriamanitra. Te hanameloka antsika mandrakariva ao anatin'ny saintsika izy. Tadiditsika ve ny tantaran'i Jodasy? Tadiditsika satria Jodasy dia nitakoma Satana teo anatrehany fa mbola raha mibebaka sy miaiky ny elony izy dia manin'Andriamanitra mamela ny elony. Ka noho izay fanakonana nataon'ny Satana izay, ny fanamelohana izay nataon'ny Satana nanakoako tao an-tsainy dia izay indrindra nitarika ny Jodasy ho an'ny famonoan-tena. Satria ny hevitra izy fa tsy manana fanantenana intsony, tsy mivoa azy intsony ny famindram-po sy famelan-keloko. Ry mpiray fanantenana malala, Andriamanitra te eo miandry antsika foana izy, mbola tsy tapitra akory ny varavara-pahasoavana. Te hamerina amintsika nefa androany, te hampatsiahantsika ho avy ny fotoana hikatonana izany varavara-pahasoavana izany. Dia mbola manana famindram-po, dia mbola ao amin'ny fitoerana masina indrindra Kristy mifona ho aso anao, dia andesitsika indray fanapahan-kevitra tsara mba ho tonga amin'izany tena fibebahana marina izany. Ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Romanina 9:7-20 dia hozy izy hoe fa ny fahafatesana no tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay kosa ny fanomezam-pahasoavana ho an'izay matahotra an'Andriamanitra. Noho izany mampanantena zavatra tsara ho antsika Andriamanitra, fa ny antiany sy ny riny ataontsika fotsiny dia mba ho tonga eo amin'ny fibebahana marina isika. Io fahotana io dia tsy misangy. Io fahotana io dia efa fantatsika fa tsy maintsy fahafatesana no hiafarany. Jesosy nefa dia manomana fiainana tsara ho antsika. Noho izany andeha isika rehetra hifidy ilay tena fiainana izay homan'ny tompo ho antsika. Ny ramatoa Elaine White dia nanoratra izao teny izao. Hozy izy hoe ny fahatsapana ny mahampanota antsika hozy izy ny mitaona antsika ho eo aminy. Ny fahatsapantsika mahampanota antsika no nitaona antsika ho eo amin'ny Kristy ary izao ny toany izay afaka mamela ny fahotantsika. Izany hoe ny raha mahatsapa ianao fa mpanota androany dia mitaona antsika ho eo amin'ny Kristy izany ary tokony hatsapa ihany koa tsika fa afaka mamela antsika i Kristy. Inona izany no andrasantsika na dia mafy ara-miady tsy maintsy atrehantsika eto amin'ny fiainana dia izao ny tsarovy miara-miady amiko Andriamanitra, miara-miady aminao Andriamanitra ary indrindra fa miara-mitondra izay mavesatra rehetra izay mahazo anahy dia mahazo an'Andriamanitra. Ary hozy izy Andriamanitra hoe izay mikitikitika antsika dia tahaka ny kitikitika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Ary izany indrindra androany tiako ampaherezana antsika hoe manana ny tombam-bidy koa eo anatrehan'Andriamanitra. Na dia mpanota ary fa ny tiany fotsiny dia mitarika na ho eo amin'ny tena fibebahana marina. Ary zavatra anankiray mahafinaritra koa na dia mafy ara-ny ady izay atrehantsika eo amin'ny fiainantsika dia izao ny tsarovy. Hozy izy ao amin'ny Apokalipsy 7:5. Na dia mafy ara ny ady izay atrehantsika isiainantsika isan'andro isan'andro dia tia misy teny fikasana tiako homenanao eo am-pamaranana izao fampaherezana izao androany. Hozy izy hoe izay maresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo am-boky ny fiainana tokoa aho fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny anjely sy eo anatrehan'ny raiko. Noho izany andeha isika hiverina amin'Andriamanitra, andeha isika hanana fiainana mpandresena miaraka amin'Andriamanitra fa raha miaraka amintsika dia mandresy. Izany hoe misy ady tsy maintsy ataontsika izany fa raha mivoaka mpandresy isika dia tsy vonoiny ao anatin'ny boky ny fiainana ny anarantsika fa hanaiky izany izy ary arandova ilay fiainana mandrakizay izay nomany Kristy ho antsika isika. Ny tompo any hitahantsika rehetra. Amen. Tompo malalo
ilahatrizay vitana ekeko ritompoty fanatao anitsinidy izay nanome faorina sy naorioriny fo irazay nitondra falina ekeko ayavoko ekeko ritompotsy toa ididiny fitiavana ekeko toko satry anitsinidytsy any na enjana totsy ho vita androsotsy mahana hitarika ayo tafita ekeko fa fitiavana ekeko ritompony foko itoriny fitiavana namora nasarotra hitetiza rehetriza naoaingana namolomela ny andro iverenana izao tompo otsy amela ny afatrizay nomena naoaingana namoloela ny andro iverenana izao tompo otsy amela ny afatrizay nomena ho famaranantsika izay afatra izay andeha hiara-nondrika alohantsika isika hivavaka. Rainay eo misaotra noho ny teny mamy izay nomena ho anay androany. Fa na dia mpanota azy izahay dia kay eo foana ianao miandry anay manantena anay mba ho tonga eo amin'ny fibebahana marina ary vonina handray anay hiaraka andovanao amin'ilay fiainana mandrakizay. Tehirizo izahay rehetra ireto, tehirizo amin'ny fanomponanao ary ny fanahinao masina ny irinay mba hametraka ireny teny rehetra ireny ao am-ponay sy ao an-tsainay ka hatonga anay ho lehilahy sy vehivavy hifikitra amin'ny teninao amin'izao andro farany izao. Dia menono fivavakay ary aza mahafonina mahasaraka anay amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany no hanonanay ny vavaka. Amen.